Trany kosa ny fampalalambavao anatin'izay lafiny finoana izay hatrany mbola ao anatin'ny iray volambokatra ihany koa amin'izao fotoana izao ny FJKM ambony loziona eo anivon'ny faritra Imery Mandroso no dapartany arivo avaradrano ny voka-dehibe moa ho azy ireo dia ho amin'ny rapitsany koa no tanteraha. Mandritra ity volana May ity tokoa ny fanateram-bokatra ho an'ny FJKM ambony loziona ao Imery Mandroso sy no dapartany arivo avaradrano. Manana endrika fifaninanana masina ny fomba fanaovan'izy ireo ny fanateram-bokatra satria ireo kristianina isan-tanàna no manangona ny vokatra ary entina eny am-piangonana kosa izany rehefa lahady. Tamin'ny alahady ny Pentekosta no nanaovan'izy ireo ny antsoina hoe santam-bokatra izay ivon'ity voka-dehibe ity ary nisy moa ny fanolorana ny sakramentan'ny batisa sy ny fanolorana ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo nandritra izany Pentekosta izany. Fa amin'ny alahady rojona kosa ny famaranana izany fanateram-bokatra izany ho an'ny FJKM ambony loziona izay antsoin'izy ireo hoe voka-dehibe ka iarahana amin'ny kristianina manontolo sy ireo zanak'ampelezana avy eo ambony loha Imery Mandroso. Tonga indray ity ny voka-dehibe ny FJKM ambony loziona. Ko miantso atsika taranaky ny FJKM ambony loziona ho tonga eny ambony loha amin'ny alahady rojona ho avy izao. Miditra amin'ny sivora sasany maraina ny fotoana ary ho antsika zanak'ampelezana rehetra dia eny amin'ny lycée Rabearivelo amin'ny fitora maraina no miainga ny fiara iombonana makeny ambony loziona. Dia eo amin'ny baravarana ny fandraisana ny vokatra rehetra amin'izany andro fanateram-bokatra eny amin'ny FJKM ambony loziona izany. Misy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ary mifarana amin'ny sakafo mpifankatiavana izany andro fanateram-bokatra eny amin'ny FJKM ambony loziona izany. Aza dino ary ny voka-dehibentsika FJKM ambony loziona amin'ny alahady rojona ho avy izao. Ny tanjona amin'izao voka-dehibe izao moa dia ny anefan'ny FJKM ambony loziona adidy kitampiombonana eo anivon'ny synodapartany. Entanina araka izany ny zanak'ampelezana rehetra avy ao ambony loziona mba samy hiomana amin'izany voka-dehibe izany. Misy ny fiara